Etrepanomboana an'izao fampalalam-baovao zao tompoko laza vavy dia tiana tonana mametraka ny fialantsiny noho ny fahatapahan'ny herinaratra teny Ambohitsimbona teny nitarika ny fahatapahan'ny fandaharana teto amin'ny fahitalavitra matv zany ka dia lanatsiny noho izany ao anatin'izany ihany koa no anolorana ny araba amin'ity takariva ity ary anasananao ampanajana ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv santionany amin'ireo entina amintsika ny tsarana ny raharaha fikasana mono ny Andrajoelina filohan'ny teteza mita teo aloha eo ihany koa ny fanokevitra samihafa teny anivon'ny anteny mera-pirenena teny makasika ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny trangam-piarahamonina trangana vakifasana hoentina amintsika ihany koa zany amin'ity takariva ity manasanao araka rehefa nambara teo anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao eto fahitalavitra matv niakatra fitsarana androany ilay raharaha fikasana mono ny Andrajoelina filohan'ny teteza mita teo aloha sy ny général Richard Ravalomanana nantsoina hoe opération chaotique izy ity tamin'ny volana febroary 2024 niaraka tamin'izany ihany koa ny tsarana ny raharaha fikasana amokabasy tao amin'ny tobin'ny rasa. Afaka madiodio noho ny fisalasalan'ny fitsarany lieutenant Tombo Jean-Claude Ramandry Hermam Nanahary Judicaël, ny adjudant Ramahalsan Erlive, ny caporal Rabetafika Jean-Claude. Izy ireo izay nenjea amin'ny fitsarana noho ny raharaha fikasana monana Andriamatoa Andrajoelina izay filohan'ny teteza mita teo aloha ary ny fikasana amokabasy tao amin'ny Tobrasy. Ny volana febroary 2024 ny trangan'ity raharaha raha iverenana dia ny alohavana fiparitahana trakta izay mivohy fanakorontanana ny renivohitra manontolo ary natsoina hoe opération chaotique ny febroary 2024. Ankoatra ny tena amin'ny filohan'ny teteza mita dia anisan'ny tao anatin'ny lisitra mainty nokendrena ihany koa ny général Ravalomanana Richard. Olona enina no nijoro teo anoloan'ny fitsarana ary narovan'ny mpisolo vava maître Nour Rabemananjara. Anisan'izany Tombo Jean-Claude Ramandry Hermam Nanahary Judicaël, ny adjudant Ramahalsan Erlive ary ny caporal Rabetafika Jean-Claude. Izy ireo efa voaritsaringotra tamin'ny raharaha FIGN araka amin'ny fanazavana. Vao nivoaka kely ny fonja nefa dia nisamborina indray no izy ireo tafiditra tamin'ny fanapohana bomba nokasaina amin'nona ny filohan'ny teteza mita teo aloha. Nanomboka ny volana febroary 2024 ihany no naverina ny tanan'ny Vonjimaika teny amin'ny fonjan'ny Tiefa ireo miaramila sy ny namany izay voaroroy tamin'ity raharaha ity. Efa imbetsaka no nangataka ny azon'izy ireo fahafahana Vonjimaika amin'ny mpisolo vava azy dia i maître Nour Rabemananjara nefa tsy nahitany mbokatra hatrany izany. Ho an'ny vondron'ity tanindrazana tarihan'ny mpisolo vava maître Nour Rabemananjara dia efa nisy ny taratasy nalefan'izy ireo tany amin'ny filoham-pirenena Rajonary Mampianina Hery ny volana febroary lasa teo no fangatahana famoahana ireo gadra politika rehetra nandritra ny taona 2024. Rehefa namita sazy roa taona hatramin'maizina dia izao nahazo fahafahana madiodio noho ny fisalasalana ny miaramila sivily voaroroy tamin'ny raharaha fikasana mono ny filohan'ny teteza mita sy ny général Ravalomanana Richard.